tena indraindray hoe manaraka ny dio amin'ny Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Ry mpiaino ajaina isany isika rehetra izay manaraka trany ity fandarana ity. Fifaliana ho ahy mandrakariva ny miaraka amintsika miara-mianatra ny ten'Andriamanitra ary koa ny mirary ny fitahin'Andriamanitra, ny fahasoavany ho amintsika rehetra mba hitondra fiainam-baovao ho amintsika rehetra tokoa ny izao fiaraha-mandinika ny ten'Andriamanitra izao. Androany ary dia hiresaka tokoa ny amin'izany hoe fahateraham-baovao isika. Inona no tian'Andriamanitra ambara amintsika indray ny amin'izany? Fa ahoana izany hoe fahateraham-baovao amin'ny maha-pino antsika? Dia inona no tian'Andriamanitra ambara amintsika ny amin'izany hoe fahateraham-baovao? Andeha apetratsika ampetratan'Andriamanitra hatrany izao dindinja izao, hiara hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavana any an-danitro, ianao ilay tompony zavatra rehetra, mpandahatra ny zavatra rehetra, no antsoina indray ankehitriny mba hitahy izao fotoana izao, hanomana ny fonom-piaino, ka ny fanahinao mihitsy no hanokatra ny sainay sy ny fonay mba handray ny teny sy ny hafatra avy aminao. Dia mangataka anao koa mbola hamindra fosy hamela ny heloka rehetra, satria tononona amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Eny ry namana sy tapaka isany mahaliana sy mahatalanjona tokoa ny amin'ny hoe ahoana moa izany hoe fahateraham-baovao. Ny dindinika ilay fariseo anankiray antsoina hoe Nicodemus na Nicodème, izy tamin'i Jesosy no andeha akatsika lesona izay hita ao amin'izao na toko 7:1 ka hatramin'ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe nakao amin'i Jesosy izy no nialina, Nicodemus zany, ka niteny taminy hoe raby eo, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Dia hoy navalin'i Jesosy azy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy Nicodemus taminy, ataon'ny olona hoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra any ankibon'ny reniny indray va izy ka hateraka? Dia hoy Jesosy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Azakaka no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra dia mitsoka any amin'izay tiany, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay avinina izay alehany, dia tahaka izany koa izay rehetra ateraky ny fanahy. Ry mpiaino malalisany, raha toy ny varavarana mihidy izany fanambarana izany ka toatra ny sarotra amintsika ny hatakatra ny hoe ateraky ny rano sy ny fanahy, dia misy lakile nomen'Andriamanitra ihany koa mba hamahana izany varavarana mihidy izany, mba hahafantarantsika izay tiany ambara. Dia izay hita ao amin'ny Jaona toko 1 ka ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 ary ny 7:20 ka hatramin'ny 4:30 izay vakitsika koa amin'ny anaran'ny tompo manao hoe dia nanontany any Jaona indray ireo,
rehefa vakiny ireny andininy fahenina ambifolo sy efatra am'roapolo dia ireo mpisorona sy levita avy tany Jerosalema iraka avy tamin'ny fariseo no manontany eto. Dia nanontany ireo hoe nahoany ary ianao no manao batisa raha tsy ianao no Kristy na Eli na ilay mpaminany? Dia namaly azy ireo Jaona hoe izaho dia manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy iray izay tsy fantatrareo dia ilay avy ao aorianako ary tsy mendrika mahany fehikampany akory azy aho. Noho ny ampito dia nahitany Jesosy avy nanatona azy Jaona ka hoy izy, indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy tonga avy ao aorianako izay efa tonga eo alohako sady talohako izy, ary tsy nahalala azy aho, fa mba hanehoana azy amin'ny Israely dia izany no niaviako manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona no vavolombelona nanambara hoe izaho dia nahita ny fanahy nidina avy tany an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny, ary tsy nahalala azy aho, fa izay naniraka hanao batisa amin'ny rano no nilazako taminy hoe izay ho hitanao idina ny fanahy sy toerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka mijoro ho vavolombelona fa izy no zanak'Andriamanitra. Izay le lakile hamahana n'ilay resaka tery aloha hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianareo dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hay izany ripeny malalisany ilay hoe ateraky ny rano sy ny fanahy dia ilay fanaovana batisa amin'ny rano ary koa batisa amin'ny fanahy masina. Isika olombelona no afaka natanteraka ny hoe batisa amin'ny rano, mety ny pasteur na loholon'ny fiangonana no afaka natanteraka izany, fa Jesosy Kristy kosa dia voalaza mazava eto fa ilay idina ny fanahy izy taorina ny fanaovam-batisa ny Jesosy Kristy zany dia izy ozy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Andeha ho alanintsika misimisy kokoa ny amin'izany. Ny batisa zany dia toy ny hoe fahateraham-baovao, fahaterahana ho olom-baovao indray. Ilay fanontanian'i Nikodemosy hoe hiditra any amin'ny kibon'ny reniny ve dia tahaka ny fanontaniana mamazivazy ihany, satria ataon'ny olona ahoana tokoa moa izy Jesosy no hiditra any kibon'ny hoy Nikodemosy ny hiditra ao an-kibon'ny reniny raha efa lehibe izy, fa Jesosy namaly mazava hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay atao batisa zany no resahany eto. Ny olona anankiray izay atao batisa zany dia toy ny olona ateraka ho olom-baovao, fahateraham-baovao. Raha jerena tokoa manko arabaky teny ny dikany hoe baptizo dia midika hoe manitrika na mandevina na manasoka ao anaty rano. Araka izany ny batisa dia tandindro ny fandevenana ny fahotana izay efa ny ekena sy ny bebahana ary fitsanganana ho amin'ny fiainam-baovao. Ny batisa ry mpiaino malalisany raha misaraka amin'ny fiainan'i Kristy dia zava-poana ihany. Ao amin'ny Romanina toko 4:1-7 ka hatramin'ny 5 dia misy teny fanambarana manamarina izany fanambarana izany hoe tsy fantatrareo fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Ay izany ny olona anankiray rehefa atao batisa dia miombona amin'ny Jesosy Kristy tamin'ny fahafatesany. Jesosy maty dia nalevina tao am-pasana, isika koa zany rehefa nibebaka amin'ny fahotantsika, namono izany fahotantsika izany dia
alevina ao amin'ny rano ny batisa. Andiny faefatra dios izy hoe koa raha nalevina taminy koa niara-nalevina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Hay zany fiombonana mihitsy amin'i Jesosy Kristy ity fanaovam-batisa ity. Niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Kristy maty noho ny fahotantsika. Isika koa zany dia tokony ho faty ny amin'ny fahotantsika. Izy izay tsy nanota fa ny antsika no nentiny. Ko nahoana ianao? Ilay mpanota toy ny olombelona rehetra izafy ianao no tsy hatao batisa ihany koa. Rehefa miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina ilay mpamonjy ty antsika ka manadio antsika ho afaka amin'ny fahotantsika rehetra. Ry ava-malalisany, raha tohizana ny vaky teny dia ozy izy hoe fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Ny kristianina rehetra dia mino fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Nitangana tamin'ny maty dia lasa niakatra eo an-tanana ankavanany iray, mbola manohy ny asa mpamonjena ho antsika. Isika koa zany rehefa nitsangana avy eo amin'ny ranony batisa dia mandalo fiainana vaovao. Andiny fahenina dia izy hoe fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niara noombona taminy hanimbana ny tenany ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Zay le fiainam-baovao zay, tsy manompo ny ota intsony. Andeha aka ohatra tsika hoe raha ohatra ianao zany ka mpangalatra teo aloha ka rehefa nahafantatra ny fahamarinana dia nibebaka ny amin'izany fahotanao zany dia nanaiky haneo eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny vavolombelona maro fa handevona izany fahotanao efa nifonanao sy nibebahanao izany dia manaiky atao batisa ianao. Ary rehefa atao batisa ianao dia toy ny miaraka noombona tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotanao. Ary mandray fanapahan-kevitra tsara ianao hoe tsy hanompo ny ota intsony. Mangalatra moa zany ny ohatra niraintsika teo dia tsy hangalatra intsony zany. Raha mandainga ianao dia tsy handainga intsony. Raha mijangajanga ianao dia tsy hijangajanga intsony. Raha mangala badin'olona ianao dia tsy hanao izany fanandramana izany intsony. Eny ireo karazam-pahotana rehetra rehefa niekenao sy ny bebanao teo anatrehan'Andriamanitra dia asehoy ho hita eo anatrehan'Andriamanitra fa nandevina izany ianao ka dia manaiky atao batisa. Andeny fahavalo dia ozy izy hoe raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Eto zany dia tena zava-dehibe le hoe mino ny fanavotana, ny famonjena izay nataon'i Kristy fa rehefa niara-maty taminy tao amin'ny ranony batisa, izy maty nalevina tao am-pasana, isika na maty ny fahotana nalevina tao amin'ny ranony batisa, dia mino fa hitsangana ho amin'ny fiainam-baovao. Mino fa hiara-belona amin'i Jesosy Kristy indray ho amin'ny fiainana vaovao. Ao amin'ny Kolosiana toko faharokana 9:12 dia milaza koa izy manantitrantitra hoe fa niara-nalevina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Mino ianao zany fa rehefa niaiky ny fahotanao dia matoky ianao fa navelan'Andriamanitra ny fahotanao. Efa nafoinao izany fahotanao zany, efa nalevinao tao amin'ny pasan'ny ranony batisa
ka tsy hiverenanao intsony. Andiny fahatelo amby folo izy hoe ary anareo zay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforany nofinareo dia ny velominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Navelany ny fahadisoantsika rehetra. Raha mbola matoky ny famonjen'Andriamanitra ianao, mino ny fanavotana izay nataon'i Kristy ho anao teo Kalvaria, dia fifaliana ho anao ny manaiky hatao batisa. Eto zany dia tiako ny manantitrantitra kely hoe misy ny fiangonana sasany manao batisa zazakely. Ilay zazakely ve efa nahatsiaro fampanota? Efa nibebaka ny amin'ny fahotany ve? Fa mampieritreritra ry hava-malala isany. Ny fomba hanovan'ny fiangonana ny fahamarinana izay mazava ato amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny olona anankiray rehefa niaiky ny fahotany vao hatao batisa, fa ny olona izay tsy mahalala ny fahotany, tsy mbola tonga saina ny amin'izany atao hoe inona ny atao hoe fahotany, mbola ilay zaza mena kely, mbola vao teraka iny, tsy mahalala n'inona dia ataony ahoana moa ary inona no ahafantarany amin'izany atao hoe batisa na batemy? Ry ampiainy malala isany aoka isika hanaraka izay ambara ny ten'Andriamanitra, satria Jesosy mihitsy nanome ohatra rehefa mamaky isika ao amin'ny Matthieu 7, izay hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo zany, amin'ny Matthieu 7 ka ny 7:7 ka hatramin'ny 7:7, hoy ny vaky ny teny hoe ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana, dia nanatona ny Jaona izy mba hataony batisa. Fa Jaona nanda azy ka nanao hoe izaho no tokony hataonao batisa, fa ianao indray va no mankaty amiko? Fa namady Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra ka dia ny ekeny izy. Mahazavo zany fanambarana zany ry hava-malala isany fa Jesosy ilay tsy nanana ota aza nanome ohatra tsara ho antsika eto, fa ny fahotantsika no nentiny ary izy no nizaka ny tsirariny ho antsika, dia hoy izy hoe ekeo ihany zao mba hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ry hava-malala isany izaho sy ianao koa dia tian'Andriamanitra handalo zany fanandramana izany, aoka tsy handa ny antso ny Tompo ianao raha miteny aminao izy hoe ianao koa dia aoka ho sasana halevina eo amin'ny ranony batisa ny fahotanao. Misy andiny anankiray eo amin'ny Korinthiana 2:5-7 dia hoy ny voalaza hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao izany. Raha olona ao amin'ny Kristy, raha mbola kristianina koa ka miaraka amin'ny Kristy ary ao amin'ny Kristy no fiainany, dia olom-baovao izy. Ao amin'ny Galatiana 4:7 dia manamafy an'izany hoe koa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Ny olona anankiray hoe olom-baovao zany rehefa vita batisa dia olona nitafy an'i Kristy kay, olona miaina amin'ny fiainan'i Kristy. Kristy mihitsy ny lasa fiainany, hita eo amin'ny fiainany toy ny lamba atafy. Amin'ny fomba fiteny anankiray dia hoe fahamarinan'i Kristy no hita eny amin'ilay olona. Kristy izay miaina tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana sy ny fahamasinana, dia izany koa no tian'Andriamanitra ho fiainan'ny olona anankiray rehefa vita batisa izy.
ao amin'ny Koritiana voalohany toko voalohany andiny fa telopolo sy ny faraika amin'ny telopolo dia izany indrindra no ambarany vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa avy aminy no nahatonga anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy. Zava-dehibe mihitsy ity hoe ao amin'ny Kristy Jesosy ity isika izay manaiky ny famonjena izay nataon'i Kristy ho antsika ka te hiombona amin'i Jesosy Kristy dia mitoetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia izany indrindra no voambarety fa Andriamanitra dia nanao antsika ho ao amin'ny Kristy Jesosy. Toizako ny vaky teny fa avy aminy nahatonga anareo ho amin'ny Kristy Jesosy izay natao fahendrena avy amin'Andriamanitra ho antsika ary koa fahamarinana, fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Ry hava-malalisany izany no nataon'Andriamanitra ho antsika. Ho azy ho anao Jesosy Kristy mihitsy no tiany ho toy ny fitafiana hatafy eny amintsika, ilay fahamarinany, ilay fahamasinany eny Jesosy Kristy sy ny fanavotany dia nataony ho antsika. Inona no antso tefan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy androany? Ity batisa ity dia tsy azo ialana zany, fa na iza no tia handova ny fiainana mandrakizay, tia hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia tahaka ny izay navaliny Jesosy an'i Nikodemosy teo hoe tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy izy. Vita batisa ny rano sy ny fanahy masina. Baiko avy amin'i Jesosy zany ry hava-malalisany. Rehefa mamaky eo amin'ny Mateo toko 7:20 ka ny 9:20 sy ny 7:20, rehefa naniraka ny mpianatra Jesosy mba handehany amin'izao tontolo izao hampianatra ny olona ny fahamarinana, dia izao indrindra ny voalazany: koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manaova batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Baiko zany izay tokony ho tanterahan'ny mpianatra, izay tokony ho tanterahan'izay mpitory ny filazantsara rehetra koa, dia mandeha mitory ny filazantsara, mampafantatra ny olona ny fahamarinana, ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia rehefa mino izy dia atao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Eny mazava izany fanambarany zany. Ndray mandeha dia nitory ny filazantsara tokoa i Petera sy ireo namany, nitoriana nambara ny fahamarinana ny amin'i Jesosy Kristy izay mpamonjy sy mpanavitra izao rehetra izao tontolo izao, dia nanontany ny olona avy eo. Andinga ho vakintsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 fa 7:30 sy 7:30. Rehefa voatohina tao am-pony ny olona ary raha nandre izany ny olona hoy izy, dia voatsindrona tao am-pony ka niteny tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe: ry rahalahy, inona ary no ataonay? Dia hoy Petera taminy: mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ao amin'ny Marka toko 2:12 dia izay no amaranantsika azy manao hoe: izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino kosa no ho heloina. Moa mba zanaka malala n'Andriamanitra ve ianao? Tahaka izay nambara n'Andriamanitra tamin'i Jesosy rehefa vita ny batisany hoe: indro ilay zanako malalako izay sitrako. Dia toy izay koa ny nambarany Petera tamin'iretsy olona rehetra hoe: rehefa teo
voavonjy ianareo dia izao mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hahazo famelana ny elokareo. Eny ry hava-malala isany miantefa amintsika ihany koa ny antson'ny tompo amin'ity androany ity, mba te hatao batisa ve ianao? Fa izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Ho tanterahan'ny tompo amintsika rehetra ny izany. Ary raiso ny fanapahan-kevitra, manatona ny pasteur na ny loholona ao amin'ny fiangonana dia antanio izy hoe ity misy fahamarinana izay fantatro ambarany tenin'Andriamanitra, mba te atao batisa koa aho satria te ho voavonjy aho. Ny tompony anampy antsika rehetra mba handray izany fanapahan-kevitra izany. Ary ny teny izay norerentsika teo dia teny avy amin'Andriamanitra izay teny handraisanao, handraisantsika rehetra fanapahan-kevitra. Tain'ny tompony izany afatra izany. Amen. Andeha hivavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra ray be fitiavanao, satria lehibe tokoa ny famindrampo sy ny fitiavanao, ka nomenao afatra manokana indray izahay androany dia ny amin'ny fahaterahm-baovao. Tsy hainay ny manova ny fonay, tsy hainay ny ahatonga anay ho mendrika sy ho tsara eo anatrehanao, fa ianao Andriamanitra, ny fanahinao no afaka hiasa, no afaka handresy lahatra anay ny amin'ny fahotanay. Eny aoka ny fanahinao no amberimberina ao am-ponay ao, fa tokony hibebaka ny amin'ireny fahotana ireny izahay, ary tsy avelanao hipetraka raha tsy tonga eo amin'ny ranony batisa. Dia tanterao amin'ny mpiaino rehetra izany afatra izany, dia mangataka anao mbola hamindra fosy hamela ny eloka rehetra, satria tononona amin'ny anaranao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry hava-malalisany niaraka teto, nanaraka izany dinidinika ara-tsoratra masina izany izay tena zava-dehibe tokoa nahafantarantsika izany, satria izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Dia mametraka ny veloma sy ny mandram-piona indray. Veloma tompoko. Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehanam-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Ala James.